Fa vokatry ny rotsakorana tany amin'ny tapany avaratry ny nosy tsy azon'ny fiara ampiasaina ny tetezana eo amin'ny PK 700 sy eo amin'ny PK 375 nanambara moa ny ministra tompon'andraikitra efa mandray ny fepetra rehetra ao amin'izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Mbola tapaka ny lalam-pirenena fahaenina tao aorian'ny fandalovan'ny andro ratsy fiakaran-drano amin'ny tapana avaratra Andriafanosy. Anisan'ny mampikatso ny famovozana ny toerana amin'ny fahasimban'ny tetezana PK 340 ary ny PK 543 eo anelanelany Ambilobe sy Ambanja amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Manoloana io dia nilaza ny anivon'ny ministeran'ny asa vaventy fa efa misy ny fandraisana andraikitra ataon'izy ireo. Ni PK 360, de NRN6, PK 340, de PK 543 entre Ambilobe sy Ambanja. Ny tena olana dia misy mangalatra ny bus métallique anisan'ny problème. Ka zay zany dia manitona ny saintsika rehetra, indrindra tompon'andraikitra amin'ny toerana, noho ny bofidy sy ny tompon'andraikitra civil sy miaramila mba samy mailo satria rehefa misy mangalatra reny bus métallique reny dia vao mandalo ny orana dia miotsaka ny lalana. Ohatra fotsiny zao amin'ny PK 543 RN6 entre Ambilobe et Ambanja dia amin'ny 14 mètres ny brèche dia nitetezana moa fa lasany ho apetraka ka ny somarina tarazy satria tapaka ny lalana RN4 dia tsy afaka nandalo ny camion mitondra ny tetezana ka raha tsisy ny sampona dia le 7 février eo tafapetraka zany ny tetezana. Nambaran'ny ministeran'ny asa vaventy ihany koa fa ny vondrona Europeana no hanampy an'i Madagasikara amin'ny fanarenana ny lalana simba mandritra ny fitoam-pahavaratra.